Ata izao ny tovavy tsara indrindra eto Madagasikara dia eto ihany koa ny filohan'ny komity mpiakara izany fifidianana ny tovavy mendrika indrindra izany dia tsy iza fa Karen Rakotomiaina. Miarabanao Karen. Miaraba ny Irina, sotra ny fandaharana ho anasanay tamin'ity androandroany ity. Efa tonga ihany koa i Wendy, mbola tsara e? Izy reto aloha zany dia tiana manamarika fa tsy azo atao mitsangana fa raha vao mitsangana reto dia tonga dia tapaka sy tafiditra ao anatin'ny écran nareo ny tokantrano fa lava be daholo, ranjanana be daholo na izahay raha difotra. Karen, nanahoana ny fifananana izay totosaina tamin'ny Zoma lasa teo tetsy amin'ny Carlton Anosy. Nafinaritra le izy misy tsy maintsy misy manahirakirana kely ihany eny anatiny any fa nafinaritra vita somatsara moa izy dia nahazo solitena izy Andriambavilanitra solitena ny tsaratariny viva malagasy mandritra taona 24 izay isika dia nahazo ny première dauphine sy ny deuxième dauphine ihany koa. Araka ny hitantsika tamin'iny moa zany hoe nandeha ara-dalàna ny lanonana nafana dia nafana ihany koa zany hoe afa-po tanteraka izay karakara fa amin'ny taona ho azy dia tsy maintsy atao hoe mihoatra an'izay. Rovina moa zany zao ny hoe taona ho avy? Tena mbola ny farany taona fa aleo aloha izy farany taona ihany. Inona zany zao miandry ny miantsa zany zao misy Madagasikara anazy? Betsaka. Voalohany indrindra moa izy nisolitena ny Madagasikara ny Miss Monde aloha zay satria anazy le titre officiel. Misy ihany koa le contrat izay efa manomboka milatsaka izay nisorana ny Andriamanitra. Vao vita mihitsy ny élection dia efa nisy contrat nilatsaka ho anazy. Eo ihany koa ny asa sosialy ny anay zany iny tena zava-dehibe tsy maintsy miditra ny sehatra amin'izay hoe fanampiana ny hafa zay izy. Tsara ho fatany zany efa manao izy mazava ho azy. Fa tsara ho fatany hoe tokony miditra lalindalina amin'izay fa tsy mijanona amin'ilay hoe atsara-tarehy ihany fotsiny. Izay ny efa eto aloha. Iresaka aminazy fa tiako hoe ny feony sady ny olona ny tokantrano koa mino fa te ny feony miantsa hoe inona aloha na tonga miantsa nanao hoe andeha hilatsaka Miss ohatrany efa nanontaniako zany tany ambony sena. I représenter à Madagascar ny tsara Madagascar rehetra zany dia misy koa ny nanoany dia nisy niorganiser koa ilay izy dia nazoto nandray anjara. Ary nareo miravavy? Haindreo mihitsy ho fampijerijery eo boka avy afaratra. Nananovagna azy zegny fitiavana Madagasikara hoe tiako Madagasikara, tiako ampafatana fa tiako Madagasikara ary mba tia andeha anjara zegny antegna agnampisehoseho hoe fa viavy gasy sady tsara tarehy sady tsara toetry ary misy ny mamendrika azy koa. Za zegny nagnano participation amin'ny concours Miss Madagascar voalohany ampisondrotro kolontsainanay boka avaratra agny. Boka eo mampisy hoe les concrétisations de projet naka zay efa nataoko Noël pour tous anampy ankizy mba hitsikitsiky falifaly amin'ity Noël avy zao ty fanomezana 25 fokontany any au nord any Diana. Zay le projet any monsieur Freddy Mazoasy vice-président de député élu nanantona anazy naturellement Assemblée nationale oui. Ka le projet za tiako manampy anazy satria tsy haiky boka amin'ny nord agny za mahita fa misy mijaly tiako tsy ankanavika zegny le fifaliagna azondreo boka eo mba ampisondrotro dia hoe au nord amin'ny projet naka zay reboisement zay nikoragniko taminany zay ataonay mois de février ho avy shooté. Pour moi c'est le développement du nord et ainsi que de Madagascar. Ndeha antsay tira mbola azo koa. Ya. Misy sary zay eo tsy haiko rehefa vonona ve afaka jerena kely hoe
Yo a ti me acercaba, tu aroma yo sentí, entre tu nombre me dijiste bella, esa es la realidad, tus ojos reflejan un mar de belleza, difícil de olvidar, escúchame mi linda, hoy lo que te quiero yo decir. Tinha com a Digo Suarez, se é que fazalo alesi. Wabika neva majanga, me vatse misilenga. Tuliara com a civerenjara, tendremos fono sotitara. Está en tu cuerpo, nena, que respira vida, nena, y es que tienes todo en esta vida para gozar. Baila, que ritmo te sobra, baila que bailando, acércate un poquito, salome, baila que ritmo te sobra. Voafidy miantsa ho Miss Madagascar valo amby folo sy roa arivo. Inona ny zavatra tena tonga dia niainanao tamin'ny voatonona hoe Miss Analamanga? Afaliana be. Afaliana be aloha voalohany dia faly fa hoe ho tanteraka ihany ny projet rehetrarehetra. Manjary raha ohatra hoe lasa fiteny fotsiny ilay izy fa tena faly ny tena voalohany aloha e. Inona avy zany zao no tena hoe tetikasa izay ho tanterahanao mandritra nyity taona ho avy valo amby folo sy roa arivo ity? Voalohany indrindra nampy ny zazak'Amboto sy ny sahirana. Dia eo ihany koa ny aneo a Madagasikara amin'ny rehetrarehetra ny ivelany. Fantatro araky ny heno dia nahazo fanasana koa ianao tamin'ny Miss Réunion 2015 andeha hanatrika ny fifaninanana Miss Réunion. Tafiditra ao anaty programmanao ihany koa zay? Tafiditra somatsara. Fa hono Karen, Miss Réunion mbola ho atao? Nefa Miss France efa vita? Efa vita. Zany samihafa zany reo? Miss Réunion amin'ny taona ho avy le efa natao anaty programme planifiena zay. Amin'ny 7 sy roa arivo? Amin'ny 8 sy roa arivo any faraparan-taona any. Fa le Miss France natao tamin'ny sabotsy Miss France 2018 any. 2018 any. Zany hoe Miss Réunion zany tsy tafiditra anaty Miss France? Tsy tafiditra 4e dauphine izy ao anatin'ny Miss France izy a. 4e dauphine zareo tamin'ity zany ny candidatany.
dia amin'ny élection manaraka io ndresahana io dia efa concrétisena le fiaraha-miasa contrat dia misy ny fandehananay any la réunion mazava ho azy ankoatra ny fandehananay any amin'ny nosy raha vavy anankiroa hafa sy ny fandehanany any amin'ny hoe ohatrany andehandeha ve le zanak'olona eto oentina ankoatra misy monde dia misy an'le fandehananay manatrika ny salon international anankiray koa misy an'izay foana isa-taona ny anay 20 ny faritra voasolotena isika 20 faritra misy eto Madagasikara inona mahatonga ny hoe misy faritra tsy voasolotena tsy tonga na ny akaiky ohatra zao hitako tsikaratra hoe vakina karatra zao tsy tonga nefa eo akaiky ireo le izy misy manoratra anarana raha vakina karatra zao fa tena tsisy ny tovavy nanoratra anarana tsisy na fe an'le critère zany dia aleo to dia tsy asiana le izy ny sasany indray ohatrany hoe amin'ny Romania Androy dia izy le faritra anankiray tokony tonga zareo ny Analanjirofo efa manana candidat zareo fa samy tsisy tonga daholo zareo efa ray andro roa andro mialohan'le final dia ny tsy afaka ataony inenina fa ny vakina karatra zao tamin'ity tena za mihitsy tena tsisy na fe na foy kely like izy na efa misy hoe efa mananjanaka zay daholo nandefa an'le dossier daty zany dia tsy afaka nikena le izy maninona tsy feno 20 foana le izy satria misy faritra sasany zany mbola tena mbola tsy azonay candidate mihitsy efa miezaka be fa tena mbola tsy azonay le izy aloha hatreto ny tena tanjona hoe ameno an'izay 20 zay azafady honao izy telo mravavy nanahoana ny ambiance ny ainana nandritra ny fiarahana mialohan'ilay fifananana famarana zay natao tamin'ny zoma teo satria fantatro hoe niara mipetraky nareo teny ianao teo hoe milaina fahaiza miaina fiarahamonina nanaona ny ambiance zany tao anatin'ny tao mahafinaritra be satria mifandray tsara ny ankizy dia mifampiresaka tsara mifankahazo tsara nafinaritra nafinaritra zafady fiarahana le izy takoa ny fiarahana zay zegny pravavy zay olo niaraka hoe tanjona araiky andeha hiaro faritrinay andeha am'se hoe fatianiny navianay tegna nafinaritra zay takoa tsy voatery hoe ke fifaninanana ke nisy tsy fankatia nisy fialonana ny fankatia zay atao activité nafinaritra oui tapitra zany zao hoe ny fifidianana misy mbola misy ny fifandraisana am'zareo 20 mravavy misy ohatrany hoe misy région sasany zao to dia efa naniriny raha hiasa aminay zay ny tena tantona zany amin'ny lasa ambassadrice ny région ny misy anankiray dia io zany arakaraka le organisateur zay ny tena tanjonay koa dia am'izay mitohy foana zany amin'ny tena hoe manetsiketsika ny faritra misy azy ny candidat tsirairay avy zany mandritry n'iny année de reine n'iny na dia tsy lany ary izy efa lany tany amin'ny faritra misy anazy zany hoe zava-dehibe foana zay hoe manotrina tsara amin'ny faritra misy anao zay dia misy faritra anankitelo zay efa vonona tsara ny ara hiasa amin'izay ny organisateur miara-miasa aminay zay ny tena zava-dehibe zany dia tokony hoe eo ihany fandray eo ihany izahay dia misy fanontaniana anankiray somary mavesabesatra kely fa mety hoe magnifique ihany ny valiny ngamba ohatra ka apetraka hoe magnifique izy lay fanontaniana dia hoe miantsa zao lany ho misy Madagasikara zany hoe solotena Madagasikara manontolo izy raha nanontaniny miantsa teo dia ozy izy miantsa hoe misy balina be ao ambadika ao zany raha nanontaniny miantsa teo dia ozy izy miantsa hoe ho tanteraka amin'izay zany ilay projet social zay ny eritreretana tsy azo eritreretina avy hoe nisy projet social ohatra ny avy any amin'ny sava satria izy tsina misy Madagasikara dia izy ny manantanteraka n'ilay projet social any amin'ny sava miaraka amin'ilay ambassadrice n'le région any amin'ny sava azonareo ve le tiako tenenina azo atao ve zay azo atao zany tsy olana mihitsy zany tena tanjona re ampifandray any misy rehetrarehetra ampifandray ny faritra rehetrarehetra tsy asiana tokony tsy asiana barrière mihitsy zany le izy azo atao tsara mihitsy zay ohatra nefa manana projet izy dia anjaranay ty amin'ny comité manamafy sy mitady partenaire anohana an'le projet any le izy zany tsy asiana sakana mihitsy ny fiaraha-miasa fa manohana an'le izy fa jerena fotsiny hoe inona aloha le projet hoe mifandray tsara amin'ny zavatra idivany comité misy Madagasikara ave amin'le resaka action sociale zany tiana lazany io dia azony atao tsara tsisy olana mihitsy amin'izay izy mantsy tena hoe loko Madagasikara fa tsy loko
faritra misy azy fotsiny satria izy efa misy Madagasikara afaka mandehandeha izy araky ny faritra miara-miasa amin'ny ambassadrice any amin'ny faritra alehany zay afaka atao tsara mihitsy zay ka manao nakany ny fiainanao zany zao am'izao fotoana zao hoe mandeha iny ianao dia hoe misy Madagasikara dia ahoana ny eritreritrao ianao manao ainao moa mianatra manao topographie zany sisa topo eny amin'ny école supérieure polytechnique d'Antananarivo dia manao ahoana ny fandraisany any am-pianarana zany zao hoe le topographe misy zao mbola amin'ny janvier ndray vao miverina mianatra ny filière anay dia mbola tsy mivezivezy teny am-pianarana fa manao ny any tokantrano any amin'ny fianakaviana faly daholo fianakaviana fa mampitombo tsy voatery mitsany amin'ny zareo firy tsony satria fa Madagasikara amin'izay misy moa mahazo manana sipa tsy mahazo manao fiancé mbola tsy mahazo manambady fainy adala zany zao tsy miandry herintaona afaka herintaona miona tsy manina nefa ka mikarakara ny fomba mba andraraha isan-karazany rovina ny fifidianana manahaka amin'ny farantaona manomboka zany tsika zao ndray misoratra anarana ndray zany zao ianareo moa za fa tsika za tsy mety fisoratana anarana matetika manomboka mois d'avril miandry mitsahatra ny orana vonona tsara mikarakara ny faritra dia efa mandefa ny annonce casting eraky ny faritra dia anjarany mpikarakara ny amin'ny faritra am'izay zany mandray an'izay te andray anjara zay raha ohatra ve zany zao ka hoe hoandisy maleka ohatra zany zao ny oeto afaka verina sa tsy mahazotsony tsy mahazotsony aloha ny sasan'izay fa efa nahazo echar efa nahazo zany zao zany meko fotoana vetivety nareo miravavy nareo tely ianao tsy meko fotoana nareo miravavy manentana ny any amin'ny faritra misy enao any sava enao any diana manentana ny tovavy any hoe misorata anarany ndraiky vavavy koa ty faso 1 2 3 mahafinaritra fagnanaovana misy Madagasikara avy andeha hiaro faritritsika sy hiaro Madagasikara any ivelagna salama atsika jiaby mavia nareo mandeha magnano concours Miss Diana mba vita hiaro faritritsika koa fa agnatin'izao ahitanareo raha bebe koa ça va vous ouvrir beaucoup de portes donc magnantoagna malaky amin'ny taona ho avy